Efa nisy fanavaozana sy ny fanatsarana sehatra ny fananatana nomboka ny taona 2024 ary mbola mitohy izany mandraka ankehitriny maro ny olona efa voavaha mbola misy ihany koa nefa ny tokony hovahana noho izany indrindra no antom-pisian'ilay hetsika etsy amin'ny DLC Anosy. Ny tany no fototry ny fampandrosoana ary raha tiana izy fandrosoana tokony misy filaminana eo amin'ny lafiny fananantany. Folo taona lasa nanovana ny fijery sy ny fomba fiasany teo amin'ny sehatry ny fananantany. Lehibe ny tanjony dia ny ampirindra ny lafiny fitantanana ny fananantany sy ny iarovana ny zony fitompon-tany ho an'ireo mpampiasa azy. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny tany izay ny lehibe ny faritra Analamanga nandritry ny lanonam-panokafana ny Atrikasa izay tanterahana etsy amin'ny DLC Anosy. Ny resaka fananantany dia zava-dehibe indrindra eo amin'ny firenena anankiray satria ny fanjakana anankiray no mijoro dia misy ny atao hoe tany na le territoire, misy ny atao hoe vahoaka ary misy ny atao hoe fahefana. Izay no mahafanjakana ny fanjakana ka ny resaka tany io no voalohany fototra indrindra satria ny vahoaka dia tsy afaka hiantony eny ambony eny amin'ny lanitra eny fa tsy maintsy mipetraka amin'ny tany ka ny resaka fananantany no resaka lehibe indrindra raha resaka fitantanan-draram-panjakana no resahana. Maro ny ezaka efa vita tao anatin'ny 10 taona raha tsy tanisa afa-tsy ny fanatsarana ny teny anivon'ny isam-pandrarany fananantany, ny fanapaream-pahefana tamin'ny alalan'ny fananganana guichet unique manerana Anosy, ny fampanaranandro ny PLOF na ny plan local d'occupation foncière izay isan'ireo fitaovana fototra iasan'ny birao ifotony fananantany na ny BIF sy ny mpandrefitany. Raha ny fantatra dia ny ray ampahatelon'ny commune izany hoe commune 270 manerana Anosy no misy ny BIF. Ny 330 isanjato ny BIF dia miasa tsara, ny 450 isanjato mila fanatsarana ary ny 120 isanjato tsy miasa intsony. Maro ireo mbola tokony avaozina ao anatin'ny politika ny fananantany. Tsy mbola voavaha ohatra ny tsy fanarahanandro ny PLOF manerana Madagasikara. Tokony hiadiana hevitra ihany koa ny fanarahanandro ny lalàna mifehy ny fananantany amin'ny zava-misy ankehitriny. Ilaina ny fifanantonan'ny sehatra samihafa mifampiankina amin'ny fananantany mba ampirindran-dalana ny politikan'ireo sehatra ireo sy ny politikan'ny fananantany izay asy-panovana ankehitriny. Efa nisy ny Atrikasa mitanterahana tany Toliary sy tany Fianaratsoa ary mbola ho avy ny an'ireo faritany hafa. Ny tanjona moa dia ny anangona vahaolana arosin'ireo mpandray anjara toy ny sehatra tsy miankina, ny olom-boafidy, ny mpandrarà, ny sampandrarà isan-tsokajiny sy ny maro hafa koa mba hanana soro-dalana hoentina roso amin'ny gouvernemanta ho fanamafisana ny politika ny fananantany.